miarabana rehetrarehetra tavaverina somatsara eto amin'ny chaîne imisho ihany ity ity vidéo ity dia nisy nangatany indroa mihitsy le satria mbola tsy nataoko le vidéo vao nanomboka ny taona satria nalatro tsara daholo mihitsy vidéo rehetra nangatanareo mbola misy vidéo izay nangatanareo mbola ho avy fa amana vidéo manaraka mazava ho azy ny vidéo androany dia ny maquillage ho an'ny andro mafana dia ho lazakanareo tsara mihitsy ny amin'ilay vidéo fa tsy dia misy tsy ambaratelo be loatra afa-tsy ny base zany no tsy ambaratelo sy ny zavatra angamba hoe zavatra famarananao na ampiasanao mandritra ny tontolo andro rehefa vita ny maquillage nao zay fa dia raha ohatra ka linareo dia ndao retrany dia ny ankoatr'izay satria andro mafana izy moa tsy tsemboka daholo ny olona rehetra fa lazaiko anao misy olona zay hoe tsy tsemboka zany fa tsemboka daholo ny olona rehetrarehetra fa zay zany ny le base zareo zany no mba manampy an'ilay tarehanao mba tsy ho tsemboka vetivety raha ohatra ka mbola tsemboka ianao mandritra ny tontolo andro afaka hoentinao manaraka anao ity le effet mat zany ny ankoatr'izay itony koa tena secret be tsara be ho anao koa raha ohatra ka mila mamafa zany dia huile d'abraté papier matifiant visage zay zany ny anarany amin'ny teny français zany hoe facial blotting tissue le izy dia ohatr'izao no onare zany ny fahalefahany malefaka tsy resaka malefaka loatra manify zany le izy manify tsara ohatr'izao dia tony no alain'ny olona le atao amin'ny andrina sy atao amin'ny olona sotra zany amin'ny toerana rehetra izay mamoaka menaka zany itony no ampiasain'ny olona tena mety tsara mihitsy izy ity fa resaka menaka ny tena izy fa tsy resaka ino tsy ilay tsemboka loatra raha ohatra ka hoe tena hoe tsemboka ianao tena hoe mivoaka be ny atsembohanao dia mila mampiasa antony poudre translucent sheer ozy izy elf zay sheer ny anarany ity avy amin'ny elf efa nasehoko anareo tamin'ilay vidéo resaka mampaharitra ny fond de teint mampaharitra ny maquillage ity tsy sady tsy mavezatra eo amin'ny tarehanao le izy no tsy anisy loko indray eo amin'ny tarehanao zany fa izy zany mba manampy an'le izy fotsiny ho somary maty zany hoe manala lay tsemboka na lay be menaka zany ity dia mila mitondra nyity ve anao zany anaty poketranao sy mitondra éponge le pure sponge zany hoe éponge de beauté sponge ny beauté na reny tena mety ity elf ty zao misy an'ity efa misy an'ity ato anatiny dia ity koa zao mety anasorana anazy raha ohatra hoe on the go izy ny amerikan'izay ohatra zany hoe tsy ao an-trano ianao fa ny ivelany raha ohatra ka tsy manana ny fahefana mamaky an'ireny na tsy mahita an'ireny dia poudre normal koa azo atao mitondra borosy kely fotsiny ianao anaty poketranao dia amboarina kely le izy zany rehefa eny an-dalana na tsy haiko ny sakafoanana eny ianao na tsy haiko dia farafaratsiny raha ohatra ka tsy manana an'ireo rehetrarehetra ireo dia tissue paper ina moa tony facial tissue ny antsondrareo anazy ity zany tena ho an'ny tarehy mihitsy zany izy ity ary tsy fantako izay mouchoir jeté ny anarany zay mouchoir jeté rehetra anananao mety daholo fa rehefa manala anazy ratsy be izy ity rehefa mampiasa anazy ianao dia tsy ilay mazevatra be iny no alainao amafanao an'ilay tsemboka fa le manify indrindriny atao manify tsara zany le izy dia iny no alainao amafanao an'ilay tsemboka zany hoe atosika eo amin'ilay tsemboka le izy fa tsy stom atositosika eo amin'ilay tsemboka fotsiny le izy dia bon mila manisy poudre kely ihany avy eo zany raha ohatra ka izay no ataonao fa zay ny tena zopapa tsy dia misy hoe tsy dia misy tsy ambaratelo be le izy felako tsiny fa zay ny tena izy raha ohatra moa ianao ka hoe mila raha ohatra fond de teint tena fond de teint ampiasainao dia zao fotsiny hoe somary maivana ny poudre ataonao eo amboniny satria mila manisy an'iny matetika ianao
dia zazay indray ny androany dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery inoko fahafapo ianao izay nangataka an'ilay vidéo dia azadino manaraka anahy koa any amin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra any Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat any no ahitanareo anahy rehefa tsy eto amin'ny YouTube. Zay fa dia veloma daholo dia manaraka indray. Dia misaotra betsaka anareo nijery an'izay vidéo izay. Raha ohatra ka nahafinaritra anareo ilay vidéo dia azadino ny manome j'aime anazy na pouce en l'air manampy anahy be dia be tokoa izay mba hahafantarako hoe tianareo ity karazana vidéo ity. Dia azadino ihany koa ny misabone amin'ny chaîne, cliquez eto amin'ny tarehiko boribory eto ahafahanao manao an'izay fa dia manampy anahy be dia be tokoa izany. Dia raha ohatra ka tianareo no mijery ny vlog fiainako isan'andro dia eto izay vidéo izay. Dia eto indray kosa ny vidéo manaraka.